Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Anafay ireo izay mampahory anao olony ny tompo. Mangatafa miala-keloka araka voasoratra amin'ny Salamo faha 1:7 anaran'i Jesosy hoe vonjeo izahay ry Andriamanitra ny famonjena anay eo noho ny voninahitra ny anaranao ary afaho izahay ka mamelà ny elokay noho ny anaranao. Sy ny famirapirata ny tavan'ny tompo aminao olony. Araka voasoratra amin'ny Salamo faha 8:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe Andriamanitra ampodio izahay ka mampamirapirato ny tavanao ary aoka ho vonjena izahay. Ovo kosa izay manaratsy ny anarany. Araka voasoratra amin'ny Salamo faha 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary valio impito eny ho ao an-tratra amin'ny mifanila fonenana aminay ny fanaratsiana izay nanaratsiany ianao tompo. Ianao kosa iderazy. Araka voasoratra amin'ny Salamo faha 5:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa izahay olonao sy ondry fiandrinao dia hisaotranao mandrakizay hatramin'ny taranaka faramandimby no ilazanay ny fiderananao. Aza kivy fa tohizo ny andraikitra nomenanao ny tompo ombanao. Mandram-pioana tompoko.